Faly miaona sy mifankahita aminao ndray amin'ity androndroany ity amin'ny lohahevitra faharoa. Mitondra ny lohateny hoe zava-doza ny fahotana. Ry havana malala, ny erantsika nahita omaly fa tsy mampivalivavaka sy tsy mampitondra fahorinantsika ny eloka sy ny fahotana rehefa tsy bebana na rehefa tsy voavela eo anatrehan'Andriamanitra. Zany no lohahevitra ampidirana antsika ka alohan'ny andininana izay indray amin'ity androany ity andao aloha hiaraka nondrika ny lohantsika indray hiara hivavaka sika. Ray masonao mitenena aminay tsiraray avy fa miaino anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana ny vavaka. Amen. Andao faritana vetivety ary aloha ny amin'ny atao hoe fahotana. Ndraindray tsika misy zavatra takona na mety misy zavatra mandringa kely ny amin'ny amantarantsika ny atao hoe otana ny fahotana. Any amin'ny Jaonina voalohany toko fahatelo ka ny andininy fahaefatra. Jaonina voalohany toko fahatelo ny andininy fahaefatra dia zao ny voalaza ny teny hoe fa ny ota no fandikanan'ny lalàna. Dia mieritreritra tsika fa ny didy folo ihany na ny didy ao anatin'ny Exodosy toko faharoapolo ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, zay ihany no mandika an'ireo, zay ihany no manota. Fa ry havana malala any amin'ny Jaonina voalohany toko fahadimy ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Jaonina voalohany toko fahadimy ka ny andininy fahafito ambin'ny folo, ny tapany voalohany dia miteny tahaka an'izao manao hoe ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra. Rehefa mety tsy fahamarinana zany dia ota avokoa. Ka andao jerentsika fa ny didy folo efa mazava. Fa zay mandika ny didy folo, mpanoty izy, zay ny lazain'ny Jaonina voalohany toko fahatelo ka ny andininy fahaefatra. Fa eto andao jerentsika lalindalina kokoa le hoe ota ny tsy fahamarinana rehetra. Inona avy reo mety tsy fahamarinana zay lalovantsika sy reo karazam-pahotana zay hita eo amintsika. Mazava aloha le tsy fitandremana ny didy folo. Jesosy dia niteny mihitsy ao amin'ny Mateo toko faha 9 ka ny andininy faha 20 dia hoy Jesosy hoe asa mamono laza mijangajanga ny didy folo no mitany sainy tao. Dikan'izany toetra mandrakariva eo amin'ny Jesosy aloha fa zay mandika an'le didy folo manota izy zay. Fa eto tsika ahita ny lohahevitra le hoe ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra. Inona? Eto zany zao ny voalohany dia le hoe ny fanaony zao tontolo zao. Inona le fanaony zao tontolo zao? Romanina toko faha 12 no milaza an'izany. Romanina toko faha 12 ka ny andininy faharoa. Romanina toko faha 12 ka ny andininy faharoa dia milaza amintsika n'izao teny zao, vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny rehetra. Ary aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady akasitrahana no marina. Miala amin'ny fanaony zao tontolo zao. Miala. Aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao. Miova. Tena mila miova. Tsy manao ny fanaony zao tontolo zao. Ary amboniny zany rehetrarehetra zany fantary zay sitrapon'Andriamanitra. Jaonina voalohany toko faharoa. Jaonina voalohany toko faharoa ka vakintsika ny andininy faha 5 sy ny andininy faha 9 dia zao ndray no voalaza ny tenin'Andriamanitra. Aza ty zao tontolo zao na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao. Raha misy olona ty zao tontolo zao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo zao dia ny filaniny nofy sy ny filaniny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo zao ihany. Miala amin'ireo toe-javatra ireo. Filaniny nofy, filaniny maso sy ny zavatra rehaka momba n'izao fiainana izao. Ka inona ary le hoe filaniny nofo hoe? Inona ny dikan'izany? Filany ratsy ane ny dikan'izany. Te ampifalifaly fotsiny le nofinao amin'ny alalan'ny zavatra hoanina, amin'ny alalan'ny zavatra katsina, amin'ny alalan'ny zavatra jerena, amin'ny alalan'ny zavatra zay ataonao. Dia te ampifaly an'ilay nofo. Ny amin'ny filaniny maso, irina ananana avokoa zay rehetra mandalo rehetra sy zay rehetra hita. Zay le voalaza fa meno any amin'ny didy folo le hoe aza mitsiriritra. Eny, fa zay angeny mahatonga ny olona sasany tafalatsaka ao anatin'ny fijangajangana. Vao mahita vehivavy mandalo dia tonga dia mitsiriritra.
irin'ny masonao ho azo daholy ny zavatra rehetra. Rehaka momba n'izao fiainana zao, io ndray le avinavina mifananakarena, avinavina mitoerana ambony zay anananao. Aza manao an'izany fa jereo ny sitrapon'Andriamanitra. Aza mba miavinavina fa io avinavina io tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Inona ihany koa le hoe ota ny tsy fahamarinana rehetra. Miresaka ny fahatezerana izy eto. Zay eritreretintsika fa mety tsy fahotana. Eny mety tsy fahotana izy amin'ny lafiny anankiray kanefa ahoana ny ilazany ny tenin'Andriamanitra azy. Ohabolana 2 ka ny 4 zao ndray ny voalaza ohabolana 2 ka ny 4 aza misakaiza amin'ny olona mora tezitra. Ao amin'ny Mpitoroteny 7 ka ny 7 aoka tsy alaky tezitra ny fanahinao fa ny fahatezerana mitoetra ao antranony adala. Ao antratran'ny adala aza malaky tezitra. Aoka tsy alaky tezitra ny fanahinao mitoetra ao antratran'ny adala ny fahatezerana. Rehavana malala ao amin'ny Matitoko 5 ka ny 12 Matitoko 5 ka ny 12 zay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny de mendrika ho elona ao amin'ny fitsarana. Misy an'le teny nefa de ny dikan'izany zany raha vao isaky ny tezitra ianao de tonga de fahotana. Misy teny ihany nefa fa ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza an'izany de satria manjary mivadika ho lolompo ao anatin'le olona le fahatezerana. Ny apôstôly Paoly milaza tezera fa aza manota. Inona le fahatezerana miteraka fahotana? Satria tehirizinao mandra-pahatonga ny masoandro milentika ny fahatezeranao. Rehavana malala tandremy ihany koa ny fahatezerana zany fa fahotana io. Inona koa le hoe otany tsy fahamarinana rehetra? Neo amin'ny fomba fitenitsika. Neo amin'ny fomba fitenitsika. Ao amin'ny Mpitoroteny 5 ka ny 1 Mpitoroteny 5 ka ny 1 de misy an'izao teny zao manao hoe aoka ho vitsy ny teninao. Aoka ho vitsy ny teninao. Ao amin'ny ohabolana 7 ka ny 20 ohabolana 7 ka ny 20 de zao ndray lazainy ny tenin'Andriamanitra. Hitanao va ny olona aingam-bava? Ny adala azy misy antenaina kokoa noho izy. Tandreminy amin'ny fitenitsika. Ao amin'ny ohabolana 12 ka ny 19 de misy an'izao teny zao ndray. Misy mandefandefa teny tsy tsarona. Mandefandefa teny tsy tsarona. Zay ndray ny lazainy sasany ao amin'ny dikateny iombonana eto Madagasikara moa de zao ny lazainy hoe mitsaontsaona affirmation gratuite zany. Mitsaontsaona fotsiny teny fahatany. Zany retraretra zany de ozy hoe tandremy fa teny tsy tsarona zany. Ka tonga tahaka ny fanindro ny sabatra ny teny tsy tsarona zay ataontsika. Rehavana malala ao anatin'le hoe otany tsy fahamarinana rehetra ihany koa ny ara-tsim-panahy. Ny ara-tsim-panahy koa de tahaka an'izany. Inona moa le ara-tsim-panahy tsy tany saintsika tsony le didy folo satria ny ao no mamaritra ny ara-tsim-panahy rehetra. Fa andao ijeritsika ny ao amin'ny Romanina 1 ka ny 7 ao amin'ny Diemme izy. Raha vakintsika ao amin'ny boky Baiboly Diemme dika teny iombonana eto Madagasikara de zao nilazany azy. Halozana. Zay zany le hoe tsy fahamarinana. Halozana. Tena masika fihetsika sy fiteny masika, fiteny mahery. Ary fiteny mahery atao any amin'ny mpiara-miasa, mpifanolo-bodirindrina, amin'ny mpiara-mivavaka, amin'ny ao atokantrano ny ankohonanao ny zanaka ny vady fahotana io. Rehavana malala, aoka andinika ny momba an'izany. Tonga mpialitsika, mpiantsiady, mpamitaka, mpanao otrompo, mpanelitsao, mpanarats'olona, entikambo distoerana, mpireare, mpiavonavona, mpamoritsain-dratsy, tsy manam-pahalalana. Zany rehetra zany de tsy mahatonga atsika tsy azo tokisana, tsy mifady trovana sy ny sisa sy ny sisa. Tsy mahay miantry. Fahotana daholo zany rehetrarehetra ny tany saintsika. Any amin'ny Baiboly Diemme namakintsika an'izay Baiboly Diemme. Rehavana malala. Ao amin'ny Galatiana 5 koa de mazava. Ny 20 fa ny fihetsika tsy maotona, ny fankahalana,
ny adiady rehetra atao ny fahatezerana, ny fifandirana, ny fisarahana, ny fitokotokoana, ny fialonana sy ny fidoroana, ny fisotron-toka sy ny rehetrarehetra, ny finanam-be loatra, zay manao izany dia tsy hanana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Diem koa no milaza an'izay. Vakio zany any amin'ny baiboly diem. Inona ihany koa no maharatsy azy raha izay le hoe famaritana ny ota tany saintsika hoe inona avy ary le karazana ota vitivity reo ny tany saintsika reo fandikanany didy folo fatezerana sy ny sisa ny aratsy mpanasy ny maro isan-karazany. Fa inona ny tena maharatsy an'le fahotana? Satria ny loha hevitsika dia hoe zava-doza ny fahotana. Ao amin'ny Jaona 5:4-7 manandevy sy tsy mamela mahazo fahotana io. Reto ny 9. Zay rehetra manota dia andevony ota. Ao amin'ny Romanina 5:5 tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny olona anankiray zay tia mitoetra ao anatin'ny fahotana. Ary any amin'ny Romanina 7:5-5 tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako. Ry havana malala, zany ny toerana misy ahy, zany ny toerana misy anao. Inona ihany koa ny maharatsy an'le fahotana azy? Akoatran'le hoe Jaona 5:4-7 teo hoe zay rehetra manota dia manandevo le fahotana andevony ota. Inona ihany koa le hoe tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra sy ny sisa vokatry ny faharatsiany de voasoratra sy voatahiry any an-danitra ny fahotantsika rehetra. Hosea 3:13. Hosea 3:13 de zao ndray ny lazainy io mpaminany anankiray io raha vakintsika ny 2:12. Hosea 3:13-2:12 de misy an'izao teny zao: voafe ny eloko Efraima, voatahiry ny fahotany. Voafe, zay zany ny zavatra lazainy. Iza moa ty Efraima ty? Le Efraima lazainy eto de itsika rehetra le zanak'Andriamanitra io. Itsika rehetra le mino le vahoaka an'Andriamanitra, mpanao ny sitraponana, voatahiry ny fahotantsika. Ary zay ny mahatonga ny lesona omaly miresaka hoe miaikeloka de mibebaka tady an' Jehova fatratra. Ao amin'ny Joba 4:7-7. Joba 4:7-7 efa voaisy tompo-kase ny kitapo misy ny fadisoko ary voazaitranao ny eloko. Tena tafiditra ao anaty kitapo de nizairin'ny Jehova. Voatahiry. Ry havana malala, mila diovina zany zavatra rehetrarehetra zany. Mila miala ao anatin'izany isika tsiraray avy. Misy mpaminany vavy anankiray, vehivavy kristianina anankiray mpanoratra boky. Raha nanoratra izy ao amin'ny boky atao hoe hery mifanandrina ao amin'ny pejy 777 ka ny paragrafy 3 de hoe misy koa firaketana ny nataon'ny olona, ny fikasana sy ny antony miafina manosika antsika dia iseho amin'ny boky tsy misy diso. Tsy hay fafana io fahotana io. Jeremia 2:2-20 fa na de misasa misira azo azy ianao, mbola voasoratra eo anatrehako ihany ny fahotanao. Ao amin'ny Mika 9:9-7 de zao na mitondra ondry lahy arivo azy ianao mba amelana ny fahotanao, mitaky famelan-keloka de zao tavela mandrakariva. Ary mipetraka eo anoloan'Andriamanitra mandrakariva ny fahadisoana zay ataontsika. Mameloka ao amin'ny fitsarana izy io. Meloko tsika ao amin'ny Romanina 4:12 hoe ka samby ampamoan'Andriamanitra amin'ny tenany avy isika rehetra. Ka dia andalo any amin'ny fitsarana zany ny toe-javatra tahaka an'izany. Amin'ny Kolosianina 2:2-7 de misy soratanany didy zay miapanga atsika. Tena mipetraka ary io no miapanga anao. Tsy azo tsika elana ary tsy azo tsika anaovana kolokolo eo. Jakoba 2:2-10 de mazava eo. Fa misy ny olona mieritreritra hoe zay ange efa mitandrina an'zao fa ity kosa efa namboarin'Andriamanitra, ity kosa efa nidioviny Jesosy sy ny sisa. Mazava fa zay ny fantokianany lalàna de le didy folo lazainao vao mandika anankiray eo ianao. De zao lazainy Jakoba 2:2-10 zay meloka amin'ny anankiray de diso amin'izy rehetra. Tsy heverin'Andriamanitra tsony le zavatra rehetra ataonao raha vao diso amin'ny anankiray ianao. Ao Matteo 7:20 ka ny 15:20 de zay no mahazava-doza ny ty fahotana sy ny maharatsy azy eo amintsika. Zao ny voalaza:
Ary noho nandre zany ny mpianatra de talandrona indrindra ka nanao hoe izany ray no azo vonjena raha izany ny mpandika ny lalàna gaga reo mpianatra na henao an' Jesosy ny teny hoe voatahiry sy ny sisa sy ny sisa izany ray no azo vonjena. Romanina 7:20 indrisy olo-mantra aho iza no anafaka am tena nyty fahafatesana ity. Impiry tokoa moa isika no efa nikasany tsy andaingy. Impiry tokoa isika no efa nikasany tsy anao teny mahery tsy andratra. Impiry tokoa tsika no efa nandray fanapahan-kevitra hoe tsy doroka tsy sotro tony. Impiry tsika no efa nandray fanapahan-kevitra hoe ampy zay ny fijangajangana. Fa hatreto tsy anao an'izany no eritreretina fa indrisy mbola tafatoetra ao anatin'izany mandrakariva isika. Inona ary ny tokony ho atao? Mahereza, aza matahotra. Fa tsy haintsika zany. Fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra ny manao azy. Ao amin'ny Matteo 7:20 ka ny 9:20. Hain'Andriamanitra zany. Ko de matoky manana finoana, manana fanantenana, fa tsy haiko ny miala am'ireo ratsy rehetra zay mahazatra. Fa ny amin'ny Ezekiel 9:30 ny 7:20 rehefa mifanan'Andriamanitra no ao anatintsika de miova daholo fo vato lasa fo nofo haintsika ny manao ny tsara rehetra ka andao ientehatra amin'Andriamanitra ny tompo ane no hita antsika tsiraray avy. Iaraka nondrika ny lohantsika hivavaka indray isika. Ray masina ny an-danitro misaotra anao mideranao ny amin'ny teny rehetra zay nomena. Hitanay teto ny maharatsy sy mahazava-doza ny fahotana. Ray masinao avelao mba irotsaka atao anatinay sanandro ny fananao masina. Mba tonga anay hahay mibebaka, hahay miala ao anatin'ireny tsy fahamendrena rehetra ireny. Toany mandrakariva zay tompo. Olo-mantra tsy mahay miala ao anatin'izany toerana misy anay izany. Olo maloto kanefa dia fitiavany ianao. Amindra fo aminay amin'ny zavatra rehetra, apetraka aminao ary ny mahasoanay rehetra, tononinay ny vavaka rengatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.